Tena nanova ny fiainanareo tokoa ve ny hialy Mandela Washington Fellowship? Raha tsy diso aho ino no anisan'ny fanontaniana apetraky ny olona matetika taorianan'izay nahazo ny hialy Mandela Washington Fellowship tamin'ny ty taona ty zay. De matetika amin'ny teny hoe ie tena nanova ny fiainanay tokoa le izy fa mila précisitsika sady mila clarifiena le hoe ohatriny ahoana zany miova fiainana zany. Ny tiako tenena am'le hoe miova fiainana, tsy hoe miova du jour au lendemain ny fiainanao, ohatriny hoe olona nahazo loto zany de lasa nanan-karena be tampoka ohatra izy de lasa nividy tômôbila tsara be de lasa nahazo appartement vaovao be any Ivandry na je sais pas. Fa matetika zay no eritreretin'olona rehefa manontany izy hoe ie tena nanova amin'ny fiainanareo tokoa ve ny hialy MWF? Tsy ohatr'izay le fomba fisotran'le izy, tsy ohatr'izay le fiovana tiana hotenenina eto, fa ny fiovana raha zaho manokana de mandeha tsikelikely, tsy resaka hoe gratification instantanée zany le izy na hoe misy pilule magique de lasa miova tanteraka ny fiainanareo, tsy ohatr'izay le izy. De zay foana nanomboako an'le valim-panontaniana matetika tamin'ny hoe resaka séminaire nalehako ka sendra manontany an'izay ny olona momba an'le hialy. Manova ny fiainanao le izy fa tsy manova ny fiainanao du jour au lendemain, fa manova ny fiainanao tsikelikely. De ina moa no tiako tenenina amin'izany? Nanova ny fiainako tsikelikely le izy satria voalohany aloha efa anisan'ny hoe nofoko hatrizay no hoe ho any États-Unis zany ary hipetraka any États-Unis mandritra ny fotoana fohy. Ary iny no fijeriko hoe occasion anisan'ny lehibe indrindra nandehanako ivelan'ny Madagasikara ka tena hoe niaina ny fomba fiainany olona nipetraka tanaty toerana ray de mandinika hoe ohatriny ahoana ny fomba fiainany, inona zavatra tsara ataon'zareo, ohatriny ahoana ny fomba fisainany, de ahoana koa no afaka azoko amin'izany sy implémenteko amin'izany amin'ny habitude ohatra de avy eo amin'ny comportementko sy amin'ny caractèreko rehefa hoe averimberina eo foana le izy. De nahafinaritra be satria nateo a Johannesburg fotsiny zay mila hoe nandeha Johannesburg de avy eo nandeha Allemagne de tany Allemagne zay vao nakany Denver, de Denver nakany Indianapolis satria tany Indianapolis tamin'ny civic leadership Indiana University nalehako. De nateo a Johannesburg fotsiny de efa nafinaritra be satria ny olona rehetra de miteny anglais daholo tao anaty avion, de tsy haiko nareo na efa naheno fomba firesaky ny zareo South African fa azo lazaina hoe mitovitovy, tsy tena hoe mitovy fa ohatrohatran'ny Australiana miresaka angambany na ohatrohatran'ny British miresaka, fa samy manana ny accent zareo. Bien sûr hoe misy accent hafa fa ny tiako tenenina eto le accent tiako be ny mihaino an'le izy satria sady mampianatra anao zavatra hoe ohatr'izao ny fomba faninonana an'le izy nefa mampianatra anao koa hoe misy olona miteny ohatr'izany de maninona raha miteny ohatr'izany koa any aoriana any avec un peu d'effort. De teo a Johannesburg ny tiako tenenina teo de efa nanomboka niova ny fomba fijeriko hoe possible hoe manana fomba fiteny ohatr'izany koa ny aoriana any raha hoe mipratiquer un peu plus. De ankoatran'izay rehefa tany États-Unis inona aby ny zavatra hoe niova, ny olona aloha ouvert be daholo ianao koa tsy maintsy hoe makany amin'ny olona manontany zavatra. Tadidiko vao every satria hoe mila correspondance mila correspondance de tsy maintsy hoe nanontany an'le izy tamin'ny teny anglais tsy tena tiako be le hoe fantatry ny olona ve zao ny zavatra tiako tenenina, ahoana raha tsy azo ny accentko rehefa manontany an'le izy fa finalement azony zareo ny tiako tenenina de ohatrany hoe misy zone de confort zany ianao de tsy maintsy mihoatra an'iny zone de confort iny satria forcé hihoatra an'iny zone de confort iny de zay manome karazana confiance en soi anao kokoa. De zay ny tena anisan'ny hoe zavatra tena niova be taorianany hialy Mandela Washington Fellowship satria mivoaka ny zone de confort nao ianao,
mahita hoe ohatrany ahoana zany miresaka amin'olona avy amin'ity tany ity, ahoana miresaka amin'olona avy amin'ny tany hafa, dia ahoana no migarder an'ilay conversation. Matetika ireny a zavatra tsy confortable satria mety hoe tsy tena mahay teny anglais be ianao, zaho manokana ohatra, dia nefa koa hoe inona ireny no zavatra resahako mba hampatsara ilay conversation antsika. Matetika inconfortable be aho tamin'ny voalohany, fa plus hoe nipratika an'ilay izy dia plus nahafinatritra sy nanana expérience moa zany. Dia amin'ny voalohany matetika ianao matahotra sy manana an'izay idée ratsy zay hoe aleo zaho tsy hanao an'ilay izy, fa finalement ho an'ny manasoa anao foana ilay difficulté tsotsotra ohatran'ireny. Dia ankoatran'izay koa inona ny hoe niova. Niova ny fomba fandraisanao amin'ny teratany hafa na amerikana zany na avy amina pays afrikana hafa. Nieritreretiko zao ohatra hoe Nigeria, Botswana, Kenya, Tanzanie, South Africa. Mahafinaritra foana mifanerasera amin'olona ohatr'ireny satria zareo zany efa manana expérience be amin'ny fomba fiteny anglisy ohatra, na amin'izay lafiny hoe ivelaran'ny zareo any, ohatra hoe entrepreneur ny sasany dia ahoana ny fomba anaovany business ny sisa, ahafahanao mahafantatra fomba fatao hafa foana ny fanerasera. Ankoatran'ilay hoe nandeha tany États-Unis sy ny changement hoe extérieur mety ho azonao avy amin'ny alalan'iny expérience iny, dia misy karazana changement intérieur koa satria zaho manokana zao niova ny fomba fijeriko anahy hoe misy olona mahavita an'izao fa maninona koa moa zara tsy mahavita an'ilay izy ohatran'ny nataony iny. Dia miova zany ny fomba fijerinao anao, self image moa fiantsoana an'ilay izy amin'ny teny anglisy na hoe image de soi amin'ny teny frantsay. Fa miova zay, samy hafa ny rehefa mijery fitaratra ianao, iny réflexion fiantsoana an'ilay izy, fa ny image de soi hoe ohatrany ahoana no fomba fijerinao anao, olona ho tafita ve ianao any aoriana any, olona mahantra ve ianao, olona manam-bola ve ianao, ohatrany ahoana fomba fijerinao anao amin'izao fotoana izao. Dia matetika ny fomba fijerinao anao no lasa marina any aoriana any satria iny lasa miteraka hoe action, iny lasa miteraka fomba fisaina, dia avy eo miteraka action sy miteraka comportement ho anao manokana. Dia nahita ny olona ohatr'izany dia niteraka ilay fomba fisainana hoe fa maninona moa zaho raha mahavita zavatra ohatran'izany koa. Dia tsy kelikely ilay teneniko teo hoe miova, tsy kelikely ny fiainanao no miova satria voalohany aloha miova ny fomba fisainanao, dia avy eo miova ny comportement anao, dia miova tsy kelikely ihany koa ny ahoana ny fiteny an'izany, miova tsy kelikely ny habitude sy ny caractère. Tiako tenena amin'ity vidéo fohy kely ity hoe tena nanova ny fiainana tokoa ny ialy, satria nahita réalité hafa, nahita fomba fisainana hafa ihany koa ary mifanerasera tamin'olona hafa izay tena nanainga ny fanahy na hoe inspirant be tamiko manokana aloha ilay izy. Dia ankoatran'izay moa hoe nisy ny changement nateraka ny zavatra avy any ivelany, fa misy koa ny changement avy aminao hoe hideside manomboka androany hoe hanao an'ity, hideside manomboka androany hoe hiova fomba fisainana vaovao, ary zany fomba fisainana vaovao zany dia hiteraka fomba fihetsika vaovao any aoriana any. Dia zay, until next time.